Pour avoir parlé, j'ai failli aller en prison. Mais cette fois-ci, je parle avec des faits. Et ce n'est que le début de ce qu'on a. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Chiffres et documents à l'appui. Et aujourd'hui, j'ai entre mes mains le rapport d'audit de la Cour des comptes, conduit en juillet-août 2023 et dont le rapport final est daté en juin 2024. La capacité totale de la production de la Jirama est de 419 MW. La demande maximale enregistrée dans le réseau de distribution de est de 255 MW. Donc théoriquement, nous n'avons pas de problème de délestage. On a plus de ressources que de demandes. La puissance hydroélectrique, qui est de 201 MW, pourrait donc couvrir la majorité. Le solaire fonctionne le jour seulement. Donc même la nuit, seulement avec la puissance thermique, tout devrait fonctionner. Alors, pourquoi des coupures? La réponse est dans les chiffres et dans les pratiques. La Jirama n'achète pas suffisamment de carburant. Et ce qu'elle achète est mal distribué. Et ça, c'est noir sur blanc dans l'audit. La Cour des comptes a identifié des écarts énormes dans l'approvisionnement et l'utilisation en besoins énergétiques. 2021, écart de 19 millions de kilowatts. 2022, écart de 19 millions de kilowatts. Écart de 27 millions de kilowatts. Premier semestre 2023, écart de 4 millions de kilowatts. Ce qui représente environ 4,5 millions de litres de fuel non comptabilisés. Et pour les livraisons, c'est encore pire. Ils ont constaté 124 000 litres de fuel oil non distribués. 47 985 litres de gazole non livrés. Et quand on regarde les 4 principaux producteurs, les discordances entre stocks tenus par la Jirama et les producteurs se chiffrent à 22 millions de litres. Et la Cour des comptes utilise le mot défaillance pour qualifier la situation. L'enregistrement des stocks des carburants n'a pas été enregistré correctement. Et ce qui devient encore plus alarmant, c'est Jovena. Là, on va parler des choses directes. Selon le rapport, le Jirama dit que ses fournisseurs sont GRT ou LPSA. Pourtant, Jovena fixe le prix du fuel, qui représente 94% des consommations combustibles. Et là, on va balancer les noms. Asenine, Eric Irigi, qui contrôle plusieurs entreprises, dont Action Énergie, Mvola, Yas, et c'est Irigi avec Yas qui a essayé de me mettre en prison et de me faire taire par tous les moyens, avec ces sociétés. Vous comprenez? Le niveau est centralisé. Maintenant, ce n'est pas juste un problème technique. Les conséquences sont directes pour nous. La facture de la Jirama augmente, alors que la consommation réelle est moindre. Les citoyens payent pour du carburant non utilisé, pour des factures gonflées, pour des équipements qui s'abîment à cause des surtensions. Tout ça, c'est nous les contribuables qui finançons cette escroquerie énergétique. La Cour des comptes a mis en évidence des clauses de volume minimum, dont les contrats avec les producteurs. Exemple, le producteur Saint-Guillaume avait un volume minimum annuel de 214 000 litres, alors que la production réelle était seulement de 99 000 litres. Résultat, la Jirama paye pour quelque chose qu'elle n'a jamais consommé. Et ce schéma se répète année après année. Aujourd'hui, je lance un appel direct à la Cour des comptes. Publiez officiellement ce rapport d'audit que nous avons. La vérité existe, ce document existe. On l'a en notre possession et beaucoup d'autres pièces. Makamaka volotany any la France miezaka hoe zahay manohana ny fitondram-panjakana io vonina hiara iasa amin'ny sehatra ny angovo ny ady amin'ny kolokolo sy ny sisa de raha ny resaka angovo zany zao ohatra de izany hoe misy orinasa frantsay miezaka hiditra ho tompona petrabola ao anatin'ny tetika asa volo be de zany nisany hoe la France aloha zany mbola eo mandindona satria voaka niditra teo ihany zareo ny orinasa frantsay mikasika andreo ataontsika hoe tetika asa lehibe ho amin'ny famokarana herinaratra saofika anisan'ilay orinasa frantsay fetsy izay isan'ny hoe tanany tombony niketrika tao de mikisaka de tiandray zany misy anankiray hiditra any amin'ny volobe mety akatra efatra eo zany hoe actionnaire ao anatiny eo fa ny zanaty zany hoe mbola nitsehatra tsy miankina sy ny sisa zany no tena hoe ho tompony baolina amty tetika azy tena izanaty zany irarena aloha vita asina fankely taina kely de toizatsika le izy mbola toizatsika ay ie sady taitra no velom-panantenana no miaohatra ihany toko raha fahalamanana tao anatin'ilay ataontsika hoe anatin'ilay fanehoan-kevitra sy adi-hevitra sy fanehoan-kevitra sy fanamariana fametraha-panontaniana zay nataon'ireo solombavim-bahoaka tao anatin'ny fandiniana n'ilay teti-bola mpanjakana taona 4 lanina sina fantsina moa zany l'izy teny amin'ny assemblée nationale iny loha zany lafin-javatra anankiray satria io dia teti-bola ny volavolain'ny gouvernement teo aloha tao anatin'ny fitondrana André Rajoelina zany fa anankiray izay le niresahan'ny solombavim-bahoaka
mananjary anakoroa moa solom-bavamboaka ao toerana fa nyray tamin'ireo zany dia solom-bavamboaka ayatsa manajera moa filaza satria manajera na-mpanakanto izy iny nafatarana azy le hoe distrika mananjary dia mamoaka volamena 5 taonina isa-taona tokony afalimanana zay natao ke sady mangitakitaka ianao zany faly sahirana ihany fa de maninona loatra le firenetsika ity distrika anankiray ao anatin'ny distrika 20 hoe mamoaka an'izany volamena 5 taonina ao anatin'ny taona de ataovy katso tsotsotra fotsiny zany raha 5 taonina isan'ny manana volamena amin'ny kalitao ambony distrika ny Mananjary tena hatrany raha ataontsika hoe tena hoe ronjato ohatrina zany roetsy ohatrina zany teletsy latsaka kely ny grama zao ataontsika hoe roetsy côté ambany roetsy de ampitomboy am'izany hoe ny grama grama roa tapitrisa ampitomboina hoe 5000 7 grama roetsy reto am'izany taonina le resaka eto fa tsy hoe kilao ronjato tena tsy haiko hoe inona zany tsy avitanan'ireo zavatra rehetrarehetra am'ireo hoe filana fototra any malagasy inona izy resahany ao infrastructurandrano any Tsimanja misy pipeline miantona fotsiny eo idiran'ny rivotra de lasa ohatrany mety tototra fotsiny eo mikasika ny fisitrahana herinaratra miki problemana délestage eran'ireo tanàn-dehibe manerana ny Madagasikara eo ny mikasika ny lalana réseau routier zany ireo ataontsika hoe réseau structurant zany anisan'izany zany koa ny barrage ireo karazana hoe lakan-drano natatatra zay ataontsika hoe fandrahana toeram-pamokarana samihafa na fanohanana ny tatsa zany amin'ny intrant agricole sy ny sisa tena tsika zany mbola tsy miresaka ny any amin'ny district Nambilobe misy ny Betsika tsy miresaka ny Atsamaevatanana misy any eo Atanibary sy Maevatanana amin'ny ankapobeny presque ny commune rehetra amin'ny district amin'ny Maevatanana fatro betsiboka amin'ny ankapobeny sy rehetra ny tsara tanàna ahitana volamena hatrany avaratra tonga hatrany atsimo tsisy volamena tsy resahana tsony aty amin'ny fatro vakina karatra zany amin'ny district any Atany fotsiny hoe misy volamena zany tokony raha falimanana de eritrereto hoe zao le firenetsika zao ny manjo atsika sahiran-dava eto de mangataka reto tompoko to satria isan'ny nabe resaka atao Tsimbazaza mikasika ny vola tokony hosotrahany Madagasikara ny amoahana zany mikasika ny FEC sy ny FRD vola toana fanome ireo tanantra fa direnovana ary tsy hoe vola omena fotsiny fa omena amin'ny ataontsika hoe misy apahany omena fotsiny fa misy apahany mila averina ao anatin'ilay izy de tena na ny anefanan'ireo trosa ivelan'ny Madagasikara ary fa nanana an'izany tsy resahana ny vato hafa fa volamena satria io moa zany tena manandanja eo amin'ny ataontsika hoe fifanakalozana iraisam-pirenena na amin'ny lafiny arenan-kibon'ny tany ny volamena fa tsisy misy vato hafa zany vato sarobidy hafa mandeha tsy resahana tsony zao toy an'le volamena bolonga be 300 kilomètre tsianana iny zany mataontsika afony teny iny fa le volamena rien que ça ozy izy zao satra nataon'ny Cour des comptes zay raha fitsara-panjakana tena hoe fitsarana ny vola tsy niditra tamin'ny fanjakana fotsiny tao anatin'ny 7.4 hatramin'ny 2.4 mikasika ny hoe volamena mahatratra 7.7 miliara ariary ny vola tokony entitra io fa tsy mbola hoe ny valeran'ilay volamena hoe tena nivoaka sy natao trafika de misy ihany koa ny hoe direction des affaires économiques any amin'ny firenena mikambana namoaka fa hoe hatrany amin'ny 9 taonina tao anatin'ny 9 taonina zay tao anatina taona vitsy misy hoe nakany Dubai nisy makany betsaka fa enjana zany tena hoe lay fitantanana sy fiarovana ny arem-pirenena zany tena mila amafisana mba tsy mila hoe ny FEC sy ny sisa zany hoe 900 tapitrisa dolara ohatra anatin'ny 9 taona de manao kajikajitsika hoe eo amin'ny 500 tapitrisa dolara isa-taona zany moa ve de tena hoe tsy ho vitan'ny arenatsika raha tena tsara tantana sy de akoatran'izay le volany le ratontonga tsy Maurice io zany zao mbola resaka avy iny 600 millions de dollars zany petrapetraka fotsiny ihany mbola maheno ianao zany 5 tonnes par an volamena fotsiny 5 milliards de dollars ny vola mipariparitaka ny ivelany any tokony ampidirina to Madagasikara raha nambaran'ny ministry ny fitarana sy ny ampitahirin'ny tomboka sy mpanjakana ohatra tokony raha falimanana ireo ministre ireo de hiasa mandritry ny enim-bola natao anatin'ny rotaona raha miverina 5 milliards de dollars marina mafy natao volamena ary ve ny lalana mandeha makany tamatafa atao hoe ahoana filaza zany ry taina kely ohatrany hoe goudron miravaka volamena mety vity zany sa ahoana eno
do asiana doko aloha sody mba mahasoan'ny olona retsy anisan'izany ny ohatra zany hoe miverina ny asa reo mpiasa eo anivon'ny SMA rehefa nidina teny zany lehibe ny tanàna ny denika fanakalo hevitra ny fampiaino mijery zay mahasoa satria ny andaniny mila miasa de mila misitraka ny valika tsimboana satria de mamely maty amanjanaka ny ankilany ihany koa amin'ny fitantanana tanàna de mba tia hita le tanàna Antananarivo mba madio satria sitraka an'izany ny ponina eto amin'ny lafin'ny fahasalamam-bahoaka zany dia zay le hoe tsy visy tsy vita ny fifampiresahana tsetsatetsa faritra fotsiny matsy mba iresahana an'izany ry tokora fahalomanana satria ho an'ny Antananarivo renivohitra zao mba raha ohatra mba tsara ihany ny afantaran'ny olona an'izany matsy tsara ihany ny afantaran'ny olona an'izany satria tena vola be no ilaina raha anisan'andro fotsiny zao de fiara be farafahakely ny 720 no tsy maintsy mobilisena zany anala ny fako isan'andro mbola tsy tsy resahana tsony eo amin'ny 2000 mètres cubes par jour indrindra fa am'izao toko hoe vanim-potoana mandeha makany amin'ny farantaona eo zany hoe raha atao katsikady zany de eo amin'ny arivoka hatramin'ny 200 tonnes isan'andro eo ny fako esoriny eto Antananarivo renivohitra amintsika miteny zao zany amintsika miteny eo amin'ny ataovy zany ny kajy eo amin'ny 5,4 eo ny sara ny pitaterana fanalana ny fako raha imetatra cube de mety hiteny lafo loatra kosa zany azadino tokadino anatin'izany zany fotoana lany ny solika ny usure amin'ny fitaovana ampiasaina miala avy any amin'ny bac ordure mandeha makeny andralanitra so de matsy le izy hoe di fako kely mety cube koa ve de andanina 5,4 fa zany zany fomba fikajiana le satria manao toe-karena manao lafiny aeropola tsy aritra zany ataovy ny côte-côte hoe 2000 mètres cubes multiplié par 25 000 ariary zay zany no dépense par jour mba ho raisiny ty anjo ty de fako miakatra miamitombo ny sy ny manga sy ny voankazo miakatra rabe salama salama tompoko cinq tonnes de volamena bruit nefa makaiza ny ristorne magaga fa tsisy réponse le izy iny de fa mametaka iazy zay toy zavatra toy zany mametaka iankavanana zany fa hoana moa ny tsisy baziny zay nefa ny ololany sahirana amin'ny lala araky le volaza teo raha mivolanapotolo de afitana lalana volamena le RN 13 le RN 7 mariny zany de vola miasy fotony zay sy tenenitsika zay nandositra rehetrarehetra reo ka mampaleny be ny toy zavatra eto Madagasikara fa toy zany ilay zany tia tenena de hoe asina moa député io raha mba atao rony mandany reo vanany mandany reo fa manao concertation nationale fa ohatrany tsy mety loatra le olona raha voapetraka elabe amin'ny poste fiaotra reny poste politika zay tena ilainy firenena fa lagary manaonao foana la io député io mie misy zavatra tena tantara be eo mbola misy député io manao zavatra tena fiaraha-miasa maitsy tamin'ny fitondrana teo aloha izy niaraka tamin'ny Rapoton sy niaraka tamin'ny premier ministre Segrita de meko anaroan'izany hoe député ny viso fototofo ny afaka resahana lalàna moa zany zany zavatra resahanao zany le faraparany teo zany de lalàna no mametraka sy mamaritra an'izany ferana ve ny fotoana ahafahan'ny solombavam-bahoaka amin'ny olona iray mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka
lalàna no milazan'zany mety mifanohitra am'la hoe fahalalàna na hoe zo politika ve zany lalàna ihany koa no milazan'zany mila mari-pahaizana ve ny firotsahako fidiana amin'ireny mandahy électif reny lalàna no mamaritra an'zany rehefa ifanarahany rehetra tokony mbola hitantambola veny solovahoaka lasa manana endrika mpanatateraka anatin'le siady le siady hoe le siady ve tokony satria raha misy voalo atao am'zany any manina tsy alefa mivantana any amin'ny commune raha ohatra ka misy an'izay anaovan'le commune asa fampandrosoana